Mbola fifaliana trany ihany no anaterako ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy zay mpanaraka tsy tapaka anay na amin'inona na amin'inona ny anaranao, mety amin'ny fahitalavitra, mety ianareo zay mpien'ny onjam-peo kristianina raiky amin'izany teboka efatra ihany koa, ho anareo zay mpanaraka ny tambajotra serasera de manona ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ity andro anio ity. Riavana malala ndendray tsika senao iaraka ilona ao anatin'ny afatra, iaraka tsika senao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay antenaiko fa hitondra zava-baovao indray amin'ny fiainanao ary indrindrindrindra hitondra fanafana ary famonjena ho anao zay mpanaraka tsy tapaka anay amin'ny alalan'izao hainao manjery zao de inoko fa anao zavatra indray Andriamanitra, de tsika senao ary araka hivavaka ame voninahitra n'Andriamanitra ao anatin'ny afatra rehetra zay hozaraina eto, iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao indray zay ny amin'ity andro mahafinaritra zay nomenao anay anio izao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria enao no tompon'ny fotoana, enao no tompon'ny andro ary enao no tompon'ny zavatra rehetra, araka ny teninao hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Idikan'izany de izay asan'ny tananao rehetra de anao avokoa, ka zay no antony isaoranay anao satria mbola nokarakarainao zay, mbola nomenao tombonandro, mbola nomenao fofinaina mahavelona ary mbola misy zavatra velanao iainana indray matoa zay mbola nomenao an'ity tombonandro anio ity. Andriamanitra ray malalo anio mino zay fa hiasa ianao, de rehefa hiasa ianao de hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiako ianao akatoerana, tiako ianao tena hifantoka ao anatin'ny afatra zay hozaraina satria inoka raha lasiana fa tena zava-dehibe ny afatra zay hozaraina zay nampitondrain'Andriamanitra ny tenako anio ary tena anova ny fiainanao tanteraka satria anisan'ny tena nanova ny fiainako any koa ity afatra zay nampitondrain'Andriamanitra anay ity. Isaky ny alarobia tsika de manana fotoam-bavaka lehibe sady fifadikanina ho an'izay afaka mifadianina, tsy antery kosa nefa ho an'izay tsy afaka mifadianina noho ny antony manokana fa afaka mamonjy fotoam-bavaka foana ianao. Ny loha hevitra tsika raha lasaina bava rehefa alahady de ny loha hevitra tsika de ny hoe vavaka sy fanafana, vavaka sy fanafana. Ao anatin'izay nefa de iresaka manokana isika ny hoe fanafana ny fanafana amin'ny tahotra sy ny tebiteby ary ny aya, fanafana amin'ny tahotra sy ny tebiteby ary ny aya. Tadidio fa ny tahotra de mamatitra, zay mahatonga an'ilay fanafana amin'ny tahotra, ny olona fatorana no vahana de na zavatra tokony ho vitanao zao ary, zavatra tokony ho resinao zao ary, de noho ny tahotra zay mamatitra anao de volony mamatitra an'io ny tahotra de tsy avy amin'Andriamanitra, hafa le tahotra an'Andriamanitra le resahantsika eto foana, fa le tahotra resahantsika eto le tahotra tsy mampahomby, le tahotra tsy avitantsika ninninina. Misy olona nega lasaina bavy matahotra manao examen, tena matahotra manao examen mihitsiny, any ka tsy toto fianarana ambony izy. Magaga de zao rehefa ny anatin'ny interrogation tsotra ao an-tsekoly de mahazo moyenne izy, tena mahazo moyenne ambony, fa rehefa hoe ao amin'ny salle d'examen ohatra hoe ataontsika hoe examen final na examen mpanjakana, ataontsika hoe CEPE, BEPC, BEP, ny baccalauréat, de rehefa manao an'izay izy de ina zavatra mitranga de tsy afaka satria fatory an'le tahotra. Rehefa miainga indray mitotoy any amin'ny université manao soutenance ohatra de miankina miatrika an'le jury na le professeur manoloana eo de mahita ny tavan'ireo jury sy professeur eo de inona zavatra hainao zao rehefa manao soutenance
de lasa matahotra ianao de tsy vitanao ny soutenance anao. Izany hoe tena manimba ny tahotra ary alasiana bavy. Tahaka an'izany ihany koa zavatra vao maîtrisenao na hoe zavatra vao feanao. Nanatra CV anao tamina orinasa anankiray, rehefa vao antso am'izay hoe ianao hoe vao antso ianao anao entretien, rehefa hiatrika anao entretien am'izay ianao de inona zavatra mitranga no ny tahotra zavatra vao feanao sy hainao zao, zavatra vao maîtriser anao zao, de inona lasa tonga de vide ny sainao, tsisy tadidinao. Ary no ny tahotra an'le olona mpanao entretien na iny mason'le olona mijery anao iny fotsiny ary de mangovotra ianao, lasa matahotra ianao. Zany zavatra rehetrarehetra zany de asan'ny favalo galasiana bavy, asan'ny favalo zany galasiana bavy. De tsika sy ianao ijery tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra hojerentsika galasiana bavy ny tenin'Andriamanitra hojerentsika de hoy amantsy anao teo hoe iresaka mipeteritsika sy ianao, iresaka mipeteritsika sy ianao. Matoy toko fa 4:4 efatra amby telopolo, matoy toko fa 4:4 amby telopolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akoho maneno de anda ay intelo ianao. Ary hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akoho maneno de anda ay intelo ianao. De jerentsika galasiana bavy jerentsika any amin'ny Matthieu toko fa 4:20 io any fa any amin'ny 4:70 sy ny 10:70. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. De vao niozina sy ninina izy ka nanao hoe tsy fantatro zany lehilahy izany, ary niaraka tam'izany de nisy akoho naneno ary peterana atsiaro ny tenin'i Jesosy izay nolazainy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno de anday ay intelo ianao. Ary efa nivoaka teny ivelany izy de nitomany fatratra. Tsy tanao zany, mbola no ny tahotra petera ihany de nitomany izy, nitomany fatratra izy, satria tsarono ny tenin'i Jesosy hoe mbola tsy haneny kory ny akoho de fa anday intelo ianao. Tantaraiko anao le tantara. Rehefa alohan'ny isamborana an' Jesosy de niteny Jesosy hoe hoavy ny fotoana ozy izy ho voasambotra de ho vonoina. Petera moa le mafana fo nefa sary tahotra. Zaho ozy izy tena tsy anaiky an'izany ahoana mihitsiny ianao no vonoina. Tena raha mbola zany de tsy anaiko anao ho vonoina zany de Petera hoentin'ny fafanam-po de ozy izy Petera tsy anaiky an'izany ozy izy, tsy anaiky anao ho vonoina zany fa ahoana mihitsiny no vonoina ianao ko mpampianatra, ahoana mihitsiny no vonoina ianao, tsy manaiky an'izany raha mbola zany za ozy izy Petera. Ozy izy Jesosy Jesosy zay mahafantatra ny zavatra rehetra. Ok Petera, mbola tsy haneny kory ny akohany de fandahana intelo ianao ohatra ny hitako ary mety mbola nanamary tena ihany Petera na mety hoe tsy niteny izy fa tany epony sy tany etsainy tany zany ray de matoky anao hatramin'ny farany, matoky tsy hivadika aminao satria nahitan'ireo fagagana marobe zay nataon'i Jesosy, nahitan'ireo zavatra marobe zay nataon'i Jesosy tahaka ny nataontsika ihany. Maro ane ny fagagana hitantsika mitranga anatina fiangonana, tsy voatery ao amin'ny fefy sainteur ihany fa mety eo amin'ny fiangonana hafa de mahita karazana fagagana ianao de fahitanao an'iny de hoe ianao za tsy ala aminao mandrakizay Jesosy za tsy hivadika aminao mandrakizay Jesosy za tena hanompo anao mandrakizay Jesosy kanefa de zao ety ambava fotsiny ihany fa ny zavatra mitranga de zao mbola iny any isika sy ianao mivadika amin'Andriamanitra. Mampalahelo zany galasiana bavy de zao tonga tokotrany ary ny fotoana nisamborana an' Jesosy Kristy. Any amin'ny Matthieu toko 4:20 ny ahitantsika an'izany. Tonga ary ny fotoana nisamborana an' Jesosy Kristy. De rehefa samborana i Jesosy Kristy, ny aliny hamonona anazy zany hoe mbola alina ny andro de
iny petera fa nandeha nijery an Jesosy zay mibesa mpiambina sy ny olona rehetrarehetra zay mpakala an Jesosy. Nisy nahita petera de ozy izy le olona anankiray, movetsenao ilay mpanagadia an Jesosy, tena enao mihitsy io. Nanda petera, tena tsy za zany diso enao. Nandendra izy, mbola nisy fandroany teny, enao mihitsy le mpanagadia an Jesosy, namana io mpiambina hoeto manaraka amin'ny amiko oka ombona amin'ny azo fijaliana miaraka amin'ny petera. Mbola nanda ihany petera, tsy za zany. Ny fanotelany de zao, mbola nisy nahita ihany, tena enao mihitsy le mpanagadia an Jesosy. Mbola nanda ihany petera, tapitra ny fandava amin'ny petera fanotelo, naneny ny akoho, nitodika tany amin'ny petera Jesosy. Otra milaza amin'ny mason'i Jesosy hoe tsy hitanao zany, io le efa niteneniko anao. Mbola tsy hanenikory ny akoho, de fandahana ianao, andahana intelo ianao. Laso petera nitsoka, de inona nataony? Nitomany, nigogogo ny tomany, nanamely tena satria tsarony le zavatra anambara an Jesosy. Nanamely tena, rahalasianabavy, niafatra de tsotra. Nitahotra de atonga anao analavitra an'Andriamanitra. Aveko, nitahotra de atonga anao analavitra an'Andriamanitra. I petera teto de zao zavatra nitranga, no nitahotra de lasa nanalavitra an Jesosy, lasa nanda an Jesosy. Nitahotra de mahatonga anao anda an Jesosy. Impirimpiry anao tratran'ny pression an'le olona nitakitrosy. Impirimpiry, aiza le volako, aiza le volako, fa zao mbola mavita ny vavaka kely ihany. Aiza le volako, mbola madivita ny vavaka kely ihany. Fagana tratran'ny pression tena mafy be. Ozy izy tena tsy mavita ty vavaka ty, aloka mandeha mitady solution hafa. Lasa ianao mandeha makany banque na any mpanjana bola, nefa efa verimberiko eto foana hoe ny mindram-bola any mpanjana bola sy mitrosa manolona na tsy haiko mety zavatra hafa io de mapiditra fanafantrany eo amin'ny fiainanao. Nitakanao le Jesosy, nailika ao le Andriamanitra, de lasa ianao nitady solution hafa. Mampanalavitra anao an'Andriamanitra ny tahotra. Rehefa tena ao anatin'le pression be, satria petera te tratrany pression, enao mihitsy le naman Jesosy fandao enao ombona miaraka amin'ny azo fijaliana. De ohatran'izany koa le pression azonao, aiza le hofatrano, aloavy le hofatrano ingany, enao mihitsy, aiza le vola nindraminareo. Ary mampalahelo ane de nitrosa ihany ny andoavana trosy. Tena tsy mety zany rahalasianabavy any. Mapiditra fanahantrosa, mapiditra fanahanfahantrana eo amin'ny fiainanao. De lazaina aveo fa le vavaka ny tsy mahomby. Ary misy ary mampalahelo mihitsy, rehefa tena ao anatin'ny pression de lasa makany amin'ny dadarabe, lasa makany amin'ny pahay zavatra. Mampanalavitra antsika an'Andriamanitra ny tahotra, ny erreur, na hoe ny safidy ratsy indrindra zay ataotsika rehefa ao anaty olana, de vao maika manalavitra an'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga de zao, arakaraky ny mamafy ny ady no vao maika tokony anatona antsika an'Andriamanitra. Mbola iresaka ny petera ihany tsika, rehefa teny antsampokely ry Jesosy Kristy de gaga izy rahalasianabavy gaga izy any amin'ny matotoko 4:7 any misy an'izany. Nahitan Jesosy nandeha teny ambony ranomasina, de ozy izy petera, tena enao ve io mpampianatra eo? Ye, tena za io fa avia ty manatona ana. Iny fa nanam-pinoany petera mbola mibanjina an Jesosy. Matotoko 4:7 ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy, fara nahitany rivotra izy de natahotra, ary avao nilentika izy de niantso, Tompo, vonjeo aho. Mbola nasaky aloha nandeha teo ambony ranomasina, iny fa panjina an Jesosy ary nanam-pinoana an Jesosy. Tonga tampoka indray le zavatra ranofo, le problème, le rivotra mahery vaika, de iny nijery an'le rivotra, niletika tao anaty rano. Ary efa niletika tao anaty rano, izy am'izay ny antsona ny Tompo Jesosy. Vonjeo Tompo, vonjeo. Tsisy rahalasianabavy andao arakaraky ny masaritra ny lalana andehanantsika, andao anatin'an Jesosy. Farany amaranako azy, Jaona voalohany 4:4-5 de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka
mandroka ny tahotra. Tiana uroana ny tahotra de andao ny fitiavana tanteraka no abidikitsika eo amin'ny fiainantsika. De tsisy zany fa Jesosy Kristy. Ony tenin'Andriamanitra mbola mitolo izy hoe fa mampahory ny tahotra, fa izay mantahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Tena marina ny tenin'Andriamanitra. Mampahory ny tahotra, inona natao hoe mampahory? Mampijaly. Tena hoe torture raha amin'ny teny vahiny. Mampahory zany, mampijaly zany. Tsy mampahazo aina, tsy mampahita tory, mangalatra fiadanana ny tahotra, mangalatra fitsaharana ny tahotra, mangalatra filaminatsaina. Na ianao rehefa matahotra de lasa kizitin-jitindava, lasa taitay bombony ianao eny an-dalana, lasa mitaitaitra foana ianao, vao misy mandondona, vao maneno ny telefona, vao misy zavatra kely de lasa matahotra ianao. Fa ho ny tenin'Andriamanitra rahalasana bavy any amin'ny Jona voalohany toko 4 ny 9:20. Ny fitiavana tanteraka, fa tsy manatahotra ozy izy ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroka ny tahotra. Andao ny alarobia zao oroatsika zany tahotra zany no ny amin'le fitiavana de Jesosy Kristy zany. Androka an'ireo karazana tahotra tsika. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe ny vavaka marina amin'ny mahery indrindra. Ny alarobia zao iaraka ivavaka tsika, isika sy anao miaraka amin'ny vavaka ny atao hoe marina. Zay de anao vavaka mahery vaika tsika, androka n'io tahotra io, zena matotra anao mety hoe hatrany amin'ny fahazazanao ty marina. De mbola tadidiko hoe ny tahotra mety hatrany amin'ny fahazazanao tany de efa niditra tsikelikely tao anatin'ny fonao ny tahotra, efa namboleny devoly tsikelikely, mandra-palehibe anao lasa sary tahotra ianao, lasa tena matahotra an'izao zavatra rehetrarehetra amin'ny trango zao ianao, hiditra birao matahotra, iona amin'ny olo manakaja matahotra, iresaka amin'ny pastera matahotra, tena hoe andeha hividy zavatra matahotra an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Zay ny fiasan'ny devoly. Misy karazan'olona hatrany amin'ny fahazazany de fanamboleny tao ny tahotra. Rahalasiana bavy, tsy mampahomby ny tahotra. Ianao tokony ho tonga lavitra be fa ny fatorany tahotra. Ianao tokony efa manana diplôma tsara be, tsy tokony ho DTS io any diplôma anao, fa tokony efa hanana licence ianao, tokony efa hanana maîtrise ianao, hanana doctorat ianao, tokony efa tsy fantatro hoe tokony efa manana poste ambony ianao, tokony efa nahazo promotion ianao amin'ny oasanao io, tokony efa hitombo ny entanao amin'ny toeram-pivarotanao, fa no ny tahotra ao amin'ny resaka aman'olona de tsy mitombo, ary tsy mahazo promotion ianao, ary tsy mahavita miatrika examen ianao. Fa zao andresin'ny tahotra tsika, oroatsika io, ary tsy anaikitsika raha tsy olona mahavita miatrika ianao, tonga olona mahavita miatrika. Zany akory tsy hoe lasa sasabe loatra indray de anaonao foana eo, tsy izay. Fa zao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny baiboly any no entitsika andresena ny tahotra. Ny fotoanantsika alarobia zao amin'ny 12 atoandro ze fotoana tsy hanavahana na iza, tsy hanavahana lokom-bolokoditra, tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana naram-piangonana, satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Marina fa tsy taonanao zay hoe tsy maintsy mijanonao rehefa vita ny fotoam-bavaka fa zao verenany amin'ny fiangonana misy anao fa atreo fotsiny raha malinanao io loha hevitra io de mitongava. Vita io fotoana io de misy fandraisanay manokana, ny tenako pasteur Divaka Koutson miaraka amin'ny mpiandro ny fiangonana, fandraisana manokana de anao vavaka sy fanafana, ieno anao zay, ametra tanana anao zay, vavaka ho an'ny marary zay, anasitrana tena hoe fotoana io hoe andraisan'olona tsy tafalo zay ndraindray tsy amin'ny 7 fa atsoden'izao mariako fa ze maka rendez-vous amiko any no raisiko ny akoatr'izay raisin'ny mpiandry. Misy laharan-tarobia io amin'ny fahitalavitra io mo ho an'ny mpianinonjam-peo azonao ataony miantsony 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ny fotoana nirahaka taminao teto mankasitraka anao nahakitra nijery sy nihaino hatramin'ny farany ny mpanomponao pasteur Divaka Koutson no niaraka taminao teto, manome fotoana anao ny tenako ho amin'ny manahaka indray. Tahin'Andriamanitra.